be Vaoline poudre lavande sady manitra no mandroatra tsara nefa tsy manimba tanana. Mbola io foana ilay Vaoline mahazatra antsika. Si manome aina ny volo va shampoing avocat karité papa. Tsy fao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao ny Vao shampoing amin'ny endriny vaovao. C'est le Vao shampoing. Agis. Saint-Gilbert Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Ankafaliana tomboko lasy tomboko vavy no izy diako nitokantranao amin'izao alina izao tonga sy hoe eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Real News ny vaovao marina asaiko ampananjana renao anaraka izany hatra amin'ny farany tony mazatra etsika nokafanana izany dia ndoary aloha raha antsika ny lohateny. Nampitandrina andreo mpiasan'ny komina ny ben'ny tanàna naina Andrejitoaina raha mbola tsy mahalala lohana metisa izy ireo rehefa nitaky ny andoavana ny karaha-mampiasa volana jona izay mbola tsy voalohatra amin'izao. Hoy ireo mpiasan'ny komina Antananarivo renivohitra izay nampisahatra ny asany ho any rehefa avy nanova ny ben'ny tanàna teny mahery. Piasa 10 amin'ireo mpiasan'ny komina misa 4,000 ihany ireo tsy niasa fa nanao fitakiana androan'ireo. Kosa ny talempisahana ny mahaolana ny DRH ny komina Antananarivo renivohitra izay nanazava fa ny fahavitsin'ny mpandony hetra no tsy mahampy ny vola ahafahana mampiodina ny komina ka mahatonga ny fahatarany fandoavana ny karaha-mampiasa amin'izao fotoana izao. Ny filohan'ny Antenimierandoholona Hermanana Razafy Mahefa no tokony ho filoham-panjakana mpisolo-toerana afaka ary volana katroka amin'ny androany 10 Jolay raha irotsaka hovidrena ny filohan'ny Rajoelina ka tsy maintsy ametra-pialana ny 10 Septambra 2024 araka ny voafaritry ny 9/7 ao amin'ny lalam-panorenana raha voatazona ny daty ny 9 Novambra 2024 dia tiandro navoaka ny Seni anaovana ny fihodinana voalohany. Olona fatra-panaja ny lalam-panorenana ny filohan'ny Rajoelina izay tsy maintsy ho kandida ka tsy maintsy hanaja ny fametra-pialana 10 andro mialohan'ny fividianana io ho ny solombavambahoaka TGV IRT Lanto Rakotomanga. No tanterahana teny Somandrakizay ho malalady ny lamesa fanaovam-belomany RCV-ka n'Antananarivo Odon Marie Arsène Razanakolona izay nisahana ny diocèse n'Antananarivo nandritra ny 17 taona nanomboka ny 12 Febroary 2024 ka hatramin'ny fotoana nanindreny ny Papa François ny RCV-ka n'Antananarivo vaovao ny Monseigneur Jean de Dieu Wilson ny 5 Jona 2024 lasa teo. Taoriny lipoa ny Rara Apollo 21 izay tonga hatramin'ny fakanambavany ny Monseigneur Odon Razanakolona nataony lehibe ny fampanoavana ambony ny 7 Jolay 2024 mo no nivoaka ny vaovao mikasika ny fametra-pialan'ny RCV-ka n'Antananarivo izay voalaza tamin'izany fa efa feno taona satria teraka tamin'ny 14 Mey 1970. Endiny miora amintsika kosa indray azao ny tsara fantatra mahakasika ny vinavina amin'ny mety ho toetry ny andro ho amin'ny rampitsy talata. Ankafaliana tomboko lasy tomboko vavy no entsika arabananao any atsokantrano any izay manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andao ary omenantsika indray ny tsara ho fantatra ny mahakasika ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro raha hoandra pitso talata amin'ny ankapobeny dia tsisy fiovana misongadina ny mari-pana ambany raha azo vahana kosa nefa ny orana tandrifondrahona any amin'ny ilany atsimony Madagasikara iny. Andao ary ho fantaritsika izay mety ho vinavina ny toetry ny andro izay raha ny tapany maraina ho an'ny afovoantany anomboantsika azy dia hitantsika amin'izao sarintanin'i Madagasikara izao raha ho an'ny afovoantany manokana fa saika efa ny miasa ny rahona sy ny masoandro izy ny tapany maraina somary vadibadika ihany efa izay toetry ny andro izay ka tsarintsika miomana hatrany raha ikisakisika atao fianaratsy dia ifandimto izay ihany koa ny rahona sy ny masoandro raha ijery manaraka ny any nosy be ihany ary dia hitantsika amin'izao fa hitoetra ny orana tandrifondrahona ka vinavinaina manodidina ny 12 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny
maripana raha ndao ary iverenantsika ireto fahatra sisa ambiny ireto dia saika hitoetra ny orana tandrifindrahoana atao amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara ato sy any Sainte Marianne. Raha saika ibalika kosa nefa ny masoandro atao amin'ny ilany andrefa ny Madagasikara ato. Toy izay ary raha ny mety ovinavina amin'ny toetry ny andro ny tapany maraina. Andao ary fa tarintsika manaraka izao hoe tonehoana kosa makasika an'izay mety ho toetry ny andro izay ny tapany ariva raha ho an'ny afotany hatrano no anomezantsika azy dia hitantsika amin'izao fa mbola hitohy izay fifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro izay fa raha izerintsika atao amin'ny ilany atsimon'ny Madagasikara ato dia saika hifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro izy ny tapany ariva raha toka ny toetra ny orana tandrifindrahoana ny tapany maraina teo fa raha kisakisika any amin'ny tapany avaratry ny nosy iny dia saika hitoetra ny orana tandrifindrahoana. Raha ny maripana ambany indrindra dia tazantsika izany ho an'ny any afena ho an'ny any Antananarivo ho an'ny afovoantany noho izany izay vinavinaina manodidina ny 1.10 ka hatramin'ny 10.20 degré Celsius. Ary hitantsika kosa any Mahajangany ny maripana ambony indrindra izay vinavinaina manodidina ny 20 ka hatramin'ny 1.30 degré Celsius. Toy izay ary raha ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ho andro apitso talata. Raha ny masoandro kosa ho an'ny afovoantany dia hiposaka amin'ny 9 ora sy sasany maraina ary ilentika amin'ny 10 ora sy sasany ariva. Ankasitrahana feno ary isika rehetra miaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola manasanao mpanajana manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Mirary herinandro vaovao mahafinaritra sy ampilaminana ao antsika rehetra ary. Velona tompoko. Andao ary aloha verenantsika vetivety ny lohatenim-baovao milohany dia nadirantsika ao anatin'ny Antsipriana. Nampitandrina andreo mpiasan'ny komina ny ben'ny tanàna naina Andrejitoaina raha mbola tsy mahalala lohana metisy izy ireo rehefa nitaka ny andoavana ny karama mpiasa volana Jona izay mbola tsy voalohatra amin'izao. Hoy ireo mpiasan'ny komina Antananarivo renivohitra izay nampitsahatra ny asany hoany rehefa avy nanova ny ben'ny tanàna teny Mahery. Mpiasa 50 amin'ireo mpiasan'ny komina misa 4,000 ihany ireo tsy niasa fa nanao fitakiana androan'ireo. Ho kosa ny talemisahana ny mahaolana ny DRH ny komina Antananarivo renivohitra izay nanazava fa ny fahavitsin'ny mpandony hetra no tsy mahampy ny vola ahafahana mampiodina ny komina ka mahatonga ny fahatarany fandoavana ny karaman'ny mpiasa amin'izao fotoana izao. Ny filohan'ny anteny-meran-doolona Hermanana Razafy Mahefa no tokony ho filoham-panjakana mpisolo-toerana afaka ary ho volana katroka amin'ny androany 10 Jolay raha irotsaka ho vidina ny filohan'ny Rajoelina ka tsy maintsy hametra-pialana ny 10 Septambra 2024 araka ny voafaritry ny 9/7 ao amin'ny lalam-panorenana raha voatazona ny daty ny 9 Novambra 2024 dia tiandro navoaka ny Seny anaovana ny fihodinana voalohany. Olona fatrapananja ny lalam-panorenana ny filohan'ny Rajoelina izay tsy maintsy ho kandida ka tsy maintsy hanaja ny ho fametra-pialana 10 andro mialohan'ny fividianana io ho ny solombavambahoaka TGV IRT Lanto Rakotomanga. No tanterahana dia nisomandrakizay ho malalada ny lamesa fanaovam-belomany RCV-ka n'Antananarivo Odon Marie Arsène Razanakolona izay nisahana ny dioseze n'Antananarivo nandritra ny 17 taona nanomboka ny 12 Febroary 2024 ka hatramin'ny fotoana nanindreny Papa François ny RCV-ka n'Antananarivo vaovao ny Monseigneur Jean de Dieu Wilson ny 5 Jona 2024 lasa teo. Taoriny ny poa ny Rara Apollo 21 izay tonga hatramin'ny fakanambavany Monseigneur Odon Razanakolona nataony lehibe ny fampanoavana ambony ny 7 Jolay 2024 mo no nivoaka ny vaovao mikasika ny fametra-pialany RCV-ka n'Antananarivo izay voalaza tamin'izany fa efa feno taona satria teraka tamin'ny 4 Mey 1970 sy 700 Ny vaovao teny anivon'ny komina Antananarivo renivohitra no etsika nokafanany fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Mbola tsy nalohany orinasa SMGD ny vola tokony ho alohany amin'ny komina Antananarivo renivohitra avy amin'ny saran'ny fiantsonan'ny fiarana ny droit de parking sy ny fanagazana fiarana ny droit de fourrière nanomboka ny volana febroary ka hatramin'izao ho ny syndikan'ny mpiasa androany. Io trosatsy alohan'ny SMGD io no antony mahatonga ny tsy fahafahan'ny komina mandony karaman'ireo mpiasa izay tsy mbola nandray karama volana Jona hatramin'izao ho ny syndikan'ny mpiasa. Nangataka fionana tamin'ny ben'ny tanàna moa ireo mpiasa ireo androany saingy tsy nahazo an'io fionana io fa valiteny anavina no nahazo azy ireo ho ny filohan'ny syndikan'ny mpiasa. No io antony io dia tsy nandray ny asany androany ireo mpiasa ny komina Antananarivo renivohitra. Teny an-toerana eto Zorabefaritra sy Anjara Kotondray.
Nijanona tsy nandray ny asany androany ireo mpiasan'ny komina Antananarivo renivohitra noho ny mbola tsy nandraisan'izy ireo ny karama ny volana Jona. Efatra amin'ny herinandro lasa teo no nanao antsy fanairana sy fangatahana fionana tamin'ny ben'ny tanàna ireo mpiasa ireo raha nambarany mpitarika ny syndicat saingy tsy mbola nahazo rariny hatreto. Valiteny mahery aza ireo mpiasa no azon'izy ireo tamin'ny ben'ny tanàna nandritra ny fananganan-tsaina androany alatsinainy maraina ka antony nahatonga ireo mpiasa ireo tsy niverina nandray ny asa ny taoriny ny fananganan-tsaina. Tonga androany dia nieritreritry izay hoe androany ny tompony andraikitry ny komina no ampiakatsaina miaraka aminay fa rehefa vita ny fampiakaran-tsaina dia mba hiresaka. Tsy niezaka izay tsy hanala-baraka satria nieritreritrinay tsy ho ivoaka ohatr'izao ty tantara ty. Nieritreritrinay tsy ivoaka ohatr'izao izy ty satria ny antony nieritreritrinay hoe tao anaty trano tao ainy no hiresaka amin'ny andriamatoa ben'ny tanàna izay hoe aiza ho aiza andriamatoa ben'ny tanàna ny karama. Sika arabana azy ary androany satria tera-da izy. Sika hoe mba hoe anatitra roapatsa kanjo moa ny zavatra azo tao dia hoe tsy lamboto raha fandao jilamboto ozy izy dia afaka atao jilamboto. Asehoko anareo ty tratrako ty hoa tsy jilamboto monsieur le maire. Mo manao an'ity mametaka an'ity eto amin'ity vantako teo dia tsy jilamboto. Mazava be satria be malala tsara zany jonina kely aminy. Ankoatra ny teny marary ataon'ny ben'ny tanàna dia mampitandrina azy ireo raha tsy malala lohana metisy ihany koa ny ben'ny tanàna nainy Andrea Sitoaina hoy ireo mpiasa ny komina. Takin'ireo mpiasa moa ny andoavana io karama io faran'izay aingana fa tsy andry amin'ny 14 Jolay izao araka ny siondresaka enin'izy ireo. Izahay toko tsy tay andray karama 14 Juillet. Ny antony dia ohatr'izao. Satria izy miteny manao hoe tsy malala lohana metisy, tsy mipiasa ihany ny tenena izany tsy zarery fa tany amin'ny taxi izy ny tenena izany koa. Noho izany izahay tompoko dia tena mahafantatra anao marina andriamatoa ben'ny tanàna fa metisy ianao araka ny vavanao. Fa izahay tsy manaiky andray karama 14 Juillet. Tsy manaiky andray karama 14 Juillet. Mila karama zany izay. Ny tsy fandoavan'ny orinasa SMGD ny vola tokony alohany amin'ny komina no isan'ny tena miteraka fahasahiranana arabola ho an'ny komina amin'izao ka tonga hatramin'ny tsy fahafahana mandony karaman'ny mpiasa ara-potoana ho ny filohan'ny syndikan'ny mpiasa. Amin'izao ora itenenako izao ny droit de parking sy ny droit de fourrière volana février, mars, avril, mai raha ohatra ka voaloha daty talohan'ny androany any amin'ny trésor public dia vonina ny andray sazoko fa tsy mbola voaloha zany mampijaly ny mpiasan'ny komina urbaine Antananarivo. Mbola manohy ny asa manadio ny maloto ny mponina Antananarivo renivohitra nefa ny mpiasan'ny komina na dia efa tsy misakafo intsony aza ny zanak'izy ireo ireto mpiasa ireto androany. Ary ny teneninay dia izao tsy miady amin'ny mponina Antananarivo mpiasan'ny komina na dia mamafa amin'ny pipihany isan'andro azy. Fa izao nareo vahoaka ny patron anay mbola tsy miantso anareo aloha izay androany. Fa androany izay tsy mihinan-kanina. Ary zavatra mampalahelo dia izao ny zanaky mpiasan'ny komina dia verzo. Izany mba tokony hoeniny any amin'ny UNICEF any. Verzo ny zanaky mpiasan'ny komina satria ny zaza rehetra dia tokony hihinan-kanina amin'ny andro anaovana fanadinana. Ny zanaky mpiasan'ny komina dia tsy nandray vola tamin'ny fanadinana BBC. Mbola endrasana ve? Mbola endrasana koa ve mibaka tsy handray vola. Nanao antsoava amin'ny tompony andraikitra mahefa rehetra araka izany ireto mpiasa ny komina Antananarivo renivohitra ireto mba hijery akaiky ny mikasika ny karaman'izy ireo. Afatra ho an'ny andriamatoa préfet, ho an'ny andriamatoa ministre de l'intérieur, ho an'ny andriamatoa ministre finance et budget, ho an'ny andriamatoa premier ministre, ho an'ny andriamatoa président de la république mba mangataka izay jerevo ny mpiasan'ny komina. Milaza ianareo fa hijery ny atao hoe mangina aloha. Milaza ianareo fa hijery akaiky ny atao hoe décentralisation araka ny fivoriana natao tany Ivato farany teo. Hijery ny komina rehetrarehetra. Ny eto Antananarivo ary tsisy mahita. Ahoana ny ahitantsika ny any ambanivohitra. Raha ny tabatabany ireo mpiasa moa dia mangataka ny anesorana ny nainy Andrea Sitoaina izy ireo ka anendrena PDS rehefa tsy mahavita ny asany ny ben'ny tanàna. Fa mpiasa miisa 10 ihany ireo tsy nandray ny asany androany ireo ho nindalemsana ny mahaolana ny DRH ny komina Antananarivo renivohitra androany. Miisa 4 mantso izy ny mpiasan'ny komina ary mandray karama ara-dalàna avokoa izy ireo fa ny fahatarana no misy indraindray. Na izany aza ny aiky ny talemsana ny mahaolana ao amin'ny komina Antananarivo renivohitra fa misy koa ny olana arabola izay sedray ny komina. Tozora Befatra sy Anjara Kotondrainy hatrany.
Vitsy ny mandony etra araka ny tokony ho izy ka tsy ampy ny vola ahafahana mampiodina ny commune amin'izao fotoana izao raha ny nambarany talemsahana ny maolana na ny DRH eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity. Tokony efa mahafantatra izany ireo mpiasa izay mitarika hetsika eo anivon'ny commune ho ny DRH. Ny mety hoe antony mahatara ny karama dia efa fantatra izy ireo tsara ihany satria eo amin'ny lafiny fampidiram-bola eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo dia misedra olana izahay amin'izao satria maro tokoa ireo contribuable nampandohetra hoy izy tsika izay tsy manatanteraka an'izay adidiny izay mety noho ny antony maro samihafa izay iarahantsika malala ny crise izay nandalovantsika eo ihany koa ny tsy misy zany ny zavatra tsy mipetraka tsara zany matetika dia zay no mahatonga an'ilay mpiasa mety manao an'ilay fihetsiketsehana. Tsy ny mpiasa rehetra noho izany no manao ny fitokonana tahaka ny androany ho ihany ny talemsahana ny mahaolona. Ny zavatra azo ambara aloha dia manodidina ny 10 ny mpiara-miasa izay manao amin'ny fihetsiketsehana eto amin'ny lapan'ny tanàna amin'izao fotoana izao mitaky an'izay karama izay. Misy ihany koa nefa ny mety manao an'izay hoe fitadiavana tombotsoa manokana izay mahatonga an'izay fihetsiketsehana rehetrarehetra izay tsy hanomeza tsiny ny tsirairay avy izany satria ny rehetra no miara-mizaka amin'ny ataoko hoe fahataran'ny karama. Ny zavatra azoko tenenina dia tsy mbola nisy kosa ny hoe tsy nandray karama teto anivon'ny commune urbaine Antananarivo. Ny fahatarana no nisy fa mandray karama ara-dalàna daholo ny mpiasa 4,000 mahery eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo. Tokony ampiseho ny pirofo ihany koa ireo mpiasa milaza fa tsy mandoha vola araka ny tokony ho izy ny orinasa tokony andoha vola amin'ny commune ho ihany ny DRH ny commune Antananarivo renivohitra. Ny mikasika ny hoe trosan'ny commune any amin'ilay orinasa dia zareo no mahita an'izay dia zareo zany no tokony mitondra pirofo manamarina an'izay zavatra tenenin'izay hoe misy an'izay zavatra izay tokoa hatramin've dia avoaka an'zareo ny pirofo raha tena manana an'izay pirofo izay ry zareo. Isan'ireo tazana nanoho ny asany moa ireo mpiasa misahana ny fitantanana eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity. Fa ny tamin'ny karaman'ireo mpiambina baccalauréat tany amin'ny foibe mpanadinana misy 20 teto amin'ny fari-piadidim-pampianarana eto Antananarivo renivohitra tamin'ny taona 2024 ihany no nivoaka androany ho ireo solotena ny mpampianatra raha tokany tamin'ny karama ho an'ny taona 2024 raika amin'ny 2024 ary 2024 no aloha raha nampahafantatra tao amin'ny tambazotra an-tserasera Facebook ny ministera ny fampianarana ambony nanambara-mony lehibe ny fari-piadidim-pampianarana eto Antananarivo renivohitra fa ny tamin'ny karama tamin'ny taona 2024 ihany no zaraina androany satria izay ny tonga teo ampelantanan'izy ireo. Nilaza ihany koa ankila ny sekretera jenerala ny ministera ny fampianarana ambony vavita avokoa ny lafiny ara-taratasy tenenivy ny ministera. Nomena Ravoarivony sy tokony aina Randrianjatovo. Araka ny petadrindrina tao amin'ny fari-piadidim-pampianarana eto Antananarivo renivohitra manomboka amin'ny 7 sasany ka hatramin'ny 4 ny famoahana ny tamin'ny karaman'ireo mpitsara ny baccalauréat. Ho an'ny androany anefa tsy mbola nanomboka ny fizarana ny tamin'ny karama hatramin'ny tamin'ny 12 maraina. Tsy fantatra araka izany na ivoaka ihany ivoloina tsy ho ireo mpampianatra tonga ny lahatra niandry ny famoahana io tamin'ny karaman'izy ireo io. Nisy tamin'ireo mpampianatra ireo amin'ny 4 maraina dia efa milahatra teto tamin'ny 4 larina voaloha teo dia izay mahatonga ny hoe aiza ary le izy hatramin'ny firy efa olona efa manjato no milahatra ao dia ahoana ireo olona ireo nefa nyteneniny teo hoe izay tratrana ihany no omenay vola eo hatramin'izao nefa ny andro efa amin'ny 12 mbola tsy fantatra hoe tena ivoaka marina ve izy ty sahana ahoana. Nambaran'ireo solotena ny mpampianatra ihany koa fa ny tamin'ny karama ho an'ny taona 2024 ihany no ivoaka ho an'ny androany. Ny fangatahana koa 2022 araka ny voalaza hoe 2022 no avoaka ny zareo ao izay ny tena tompona ndraika taminay fa ny 2020 sy 2021 aloha mbola eo ampikarakarana ondry zareo ka tsy fantatra hoe anahoana ny toyany. Fantatra hoe ho famonoana afo indray ve le izy alohany sa tena ho vola marina hatreto aloha zay aloha dia mbola tsy nandray vola le 22 hatramin'izao fa tsy fantatra aloha le izy hoe ho avoaka ny zareo ihany ve le izy aloha sa tsy ho avoakany. Tena miantso fitondram-panjakana zay mba avoainy volanay 2021 sy 2022 fa tsy hoe ny anankiray ihany no 2020
2021 22 zany zao ny takinay mampalahelo kosa raha ohatra koatran'izay foana nanaovana nay mpampianatra atao ambany zavatra foana nefa le izy zany vola kely ange le retsy le izy vola mandidina ny 7 sy 10 aly isaky ny mpampianatra moa io tampokarama io araky ny fanazavana netin'izy ireo mbola nahena ihany koa azo izy ireo io tampokarama io kakabe nefa zay resaka tamin'ny responsable tao anatiny tao dia hoe miena 5000 francs ty ariary fananinina nefa ny le session anabaka ny tombo ny asa 5 jours ny jury dia zay zany le mahagaga le izy ahoana inona mahatonga zay dia nahena le izy moa zany mbola samy mifanilika koa anefa ny Sisco sy ny ministeran'ny fampianarana ambony hoy ireo mpampianatra tamin'ny fizotrany fitondrana tao aloha lamina tsara satria mandeha ny examen dia tapabolana aorinan'io na farafahaelana 2 mois 3 mois dia mivoaka le vola fa nanomboka tamin'ity fitondrana ity moa zany tsy fantatro izy tena lava tango be amin'le fanodikodonam-bola na ny any université na ny ato amin'ny Sisco fa teo zao ministère resaka taminay teo dia hoe fa lasa ao Sisco le vola manontany any ao Sisco zay dia hoe mbola tsisy azany aty zany fanazavana voaray tamin'ny lehibe ny faripiadidy mpampianarana eto Antananarivo renivohitra izay mitsinjary ireo tampokarama ireo dia ny fandaminana no nahatonga ny fahatarany famoahana ny tampokarama io maraina io ny tampokarama tamin'ny taona 2024 ihany anefa hoy izy no mivoaka satria izay no eo ampelatana ny faripiadidy mpampianarana mazava be ny olona zany raha somary excité kely satria vola ny resaka dia misy ny memena satria te azo aingana be efa ela no ny lahatra kanefa mbola misy ny fifandaminana dia tsy maintsy miandry tompoko raha ohatra ka tonga eo daholo centre rehetrarehetra dia afaka mivoaka androany daholo ny eto ampelantananay zany 2022 zay vola azonay zay ny androany nambary ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fampianarana ambony ihany koa fa efa navoakan'izy ireo ny tampokarama nanomboka tamin'ny taona 2024 ka hatramin'ny 2025 araky ny fampahafantarana izay efa nataon'ny ministera fa anjarany tahiry-bola mpanjakana hoy izy no mamoaka ny vola efa any ka le vola ny apatsahivana any ny ministera manko tutelle technique izahay fa ny tutelle financière ny ministère ny économie sy ny finance dia any amin'izareo zany no mikirakira ny resaka arabola fa ny taratasy dia atao amin'ny direction administrative et financière nay manao azy dia efa nivoaka zay efa namatoa zay nampahafantatry iny ao anatin'ny efa mpahafantarina iny efa vita zay étape aty amin'ny ministère zay fa vita daholo fa any le izy ohatra ny karama ny mpiasa mpanjakana tsotra reny ihany hoe any amin'ny trésor no mamoaka ny vola nambara ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fampianarana ambony moa fa mbola misy ny pitsopitsony ny dingana famoahany vola tampokarama ny mpampianatra io vahiny fandarana l'invité du jour anio latsinainy fahafolo ny volana jolay taona 3 aoriny ny fampahalalam-bavao amin'ny 6 ora alina eto amin'ny Real TV Madagasikara andriamatoa Hertine Rasoa miaramanana fantatra amin'ny anarana hoe zarefa mpanao politika mpamakafaka ary mpandinika ny raharam-pirenena iresaresaka mahakasika an'ireo raharamafana eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao fa eo ihany koa ny fitantanana raha-mpanjakana anasananao ary mandaraka izany ny mpana politika andriamatoa zarefa araka izany no vahiny gasikara feniso ao anatin'ny fandaharana l'invité du jour izay hoarahanao aorian'izao fampahalalam-baovao izao hotoizantsika kosa amin'ny vaovao politika amin'ny 10 septambra 2024 ho avy izao izany hoe afaka ro volana katroka androany no tsy maintsy mametra-pialana ny filohan'ny repoblika raha toka mbola irotsaka ovidina araka ny voafatry ny andiny fa 7 ao amin'ny lalam-panorenana olona fatrapananja ny lalam-panorenana ny filoha Andry Rajoelina ka tsy maintsy anaja ny lalàn'io ho nisy ny mbavambahoaka IRD sady mpiamana ao anatin'ny antoko TGV Lanto Rakotomanga androany tsy maintsy mbola kandida mantsy ny filoha Andry Rajoelina hoy izy satria mbola ny maro anisy amin'ny vahoaka mihitsy no miandrandra azy iverina ho filohampirenena amin'ny volana janoary 2024 tozorabe fatra sy anjaraka taondrainy afaka ro volana katroka androany 10 jolay no tokony ametra-pialana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina raha irotsaka ovidina amin'ny fifidianana filoham-pirenena
Araka ny voafaritry ny andininy fahenina amby efapolo amin'ny lalam-panorenana mantsy dia tokony mametra-pialana 80 andro mialohan'ny daty ny fividianana ny filoham-pirenena amperinasa izay mbola irotsaka hovidiana. Raha voatazona nefa ny daty ny 9 novambra 2024 navoaka ny CENI anaovana ny fiodinana voalohany dia ny 10 septambra 2024 avy izao izany no tsy maintsy mametra-pialana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Hatreto dia ny filohan'ny antenimieran-dolona Hermanana Razafimahefy no tokony andray ny fitantanana ny firenena. Efa nanamafy ny filohan'ny Repoblika fa tsy maintsy hisy ny fividianana filoham-pirenena amin'ity taona ity ka tsy maintsy anaja ny voalazana lalam-panorenana izy mikasika io fametra-pialana io, hoy ny solombavam-bahoaka Lanto Rakotomanga androany. Izahay manaraka ny lalam-panorenana satria io filoha atsika ankehitriny io dia anisany fatra-panaja an'izay lalam-panorenana izay ka tsy tokony arizy dia efa nametraka fa tsy maintsy ho asiana ary tsy maintsy irosona ny fifidianana filoham-pirenena satria tapitra amin'ny amin'ny volana janoary 2024 ny fepitona iasan'ny filoham-pirenena dia tokony amin'io zany no anao fianianana indray ny filoham-pirenena vaovao izay hovidin'ny vahoaka. Efa miomana amin'izay fametra-pialana izay tanteraka ny filoha Andry Rajoelina amin'izao satria tsy maintsy ho candidat ny tenany araka ny efa fangatahan'ny mpanaradia azy rehetra, hoy Lanto Rakotomanga. Ny fangatahan'ny vahoaka malagasy na ny ino moa zany fanirin'ny vahoaka malagasy satria tsapa ny asa vita ary tsapa hoe tena mbola ilaina ny anoizana an'izany asa izany ho amin'ny fampandrosoana aingana amin'ny Madagasikara dia tokony mbola irotsaka filoham-pirenena ny filoha Andry Nirina Rajoelina ary izahay mpanaradia azy dia mino fa irotsaka ho filoham-pirenena ny filoha Andry Nirina Rajoelina ary efa miomana amin'izay fametra-pialana izay roa volana alohan'io datin'ny fividianana io. Mialoha io fametra-pialana ny filoham-pirenena io dia efa manomana ny fanamafisina ireo mpikambana ao anatin'ny antoko eny fotony ny TGV sy ny mapara amin'izao, hoy Lanto Rakotomanga. Tanjona amin'izany ny ahafahana tonga dia miroso amin'ny fanomanana ny fiatrehana ny fividianana hoe ity mpanaradia ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ity. Miezaka miredynamiser an'ireo base politique ireo ary indrindra mijery hoe inona no toky izay namena n'ireo olona ireo dia inona ny vita, inona no mbola ao anatiny ary inona no tokony mbola fitaina ao anatin'izay. Zay no mahatonga anay miezaka raha ao amin'ny boribory faharoa dia anareo mahita fa isan-kerinandro hatramin'ny alaniko dia isan-kerinandro dia midina ifotony eny amin'ny fokotany mba ahitako masoko ireo fitarainan'ny olona, ireo zavatra ilain'ny olona, ireo fijalian'ny olona. Olona tsy mila tosika fa efa voapirofo fa nahavita asa mihoatra noho ireo filoham-pirenena rehetra ny fandimby ny filoha Andry Rajoelina, hoy Lanto Rakotomanga ka tsy misy antony sy tokony hirotsahany hovidiana. Ny asa vita tamin'ity fitondran'ny filoha Andry Nirina Rajoelina ity raha tsy hiteny manerana amin'ny Madagasikara rehefa mandeha ianao na any anatin'ny faran'izay hoe tany tsy misy ratsy lalana dia ahitana an'ireny foto-drafitrasa ireny. Ny asa vita amin'ny filoha tsy mila arovana izany izy, tsy mila atsaraina izany izy fa mila tenenina ny zava-misy sy ny zava-bitany dia mino tsy adalo ireo vahoaka ireo ka hoe ireo olona amin'ny FBRE irery no vitsy anisa no andeha tabataba fa andao retsika tena hijery hoe nisy afaka aseho raha ohatra ka aseho soratana daholo inona ny zavatra vitan'ny Première République, Deuxième République, Troisième République ary ity Quatrième République ny Andry Nirina Rajoelina ity dia ho hita eo hoe ny asa vezan'olona izany satsy ny asa. Hatreto dia ny filoha teo aloha Rajonary Mampianina irery no filoham-pirenena amperinasa nametra-pialana teo amin'ny toerany ho fanajana ny andininy fahenina amby efapolo ao anatin'ny lalam-panorenana noho ny mbola naha-candidat azy tamin'ny fividianana filoham-pirenena tamin'ny fividianana 2024.
fa tsy mahagaga raha nimotra ny amin'ny laran'ny firenena fahaefatra mahantra indrindra maneran-tany i Madagasikara. Ho ny filoha teo aloha hoe Rajonary Mampianina nandritra ny fidinana ifotony no tanterahany teny Sabotsy Namehana distrika Navaradrano ny Sabotsy lasa teo. Ny tombo roa tapitrisa ho izy ny Malagasy tafalatsaka ao anatin'ny fahatrana lalina ary miaina ao anatin'ny tsy fanjari-tsakafo amin'izao ny ray apately ny vahoaka Malagasy araka ny tarehimarika izay navoaka ny vondrona iraisam-pirenena. Raha amin'izao anefa dia maizina ny vodilanitra raha jerena no avin'ny Madagasikara ho ity filohampirenena teo aloha ity. Tosorabefaritra sy Andra-Besotra. Mikrosy tanteraka ny amin'ny fahantrana ny firenena amin'izao fotoana izao ho ny filoha teo aloha Rajonary Mampianina nandritra ny lobary andasy izay notarihany Sabotsy lasa teo teny amin'ny distrika Navaradrano. Milaza amin'ny fomba tsotra mazava ary tsy miafina fa mikororoso ny firenentsika. Nidina tsy nisy ohatran'izany ny fampiaina ny vahoaka Malagasy tanatantsah io, amboly io, iompy io, nampiasa tany mpanao asa tanana io, nampiasa tsotra io, nampiasa mpanjakana sy ny sisa dia izao ny sahirana vahoaka Malagasy ary ny zavatra tena manahira sy mampatahotra azy dia hoe nalehoanina azy manahira ary ny tombo ny tany zay olona latsaka ao anatin'izany hoe tsy fanjari-tsakafo zany dia tsika ireny hoe kerehany atsimo reny ary mampatahotra ozy azy satria raha nitatitra ataon'ireo vondrona resam-pirenen'ireo dia hoe ny apatelo ny vahoaka Malagasy amin'izao fotoan'izao dia ao anatiny tsy fanjari-tsakafo ary misy roa tapitrisa amin'ny vahoaka Malagasy tena tafiditra ao anatin'ilay hoe tsy fisitsakafo amin'izao fotoana izao. Tsy hita soritra intsona nefa ny fanantenana ahafahana mbola manarina izao firenena izao ho ihany ny filoha teo aloha Rajonary Mampianina. Azagagy ianareo raha ohatra ka lazaina fa anisan'ireo firenena efatra mahantra indrindra manerana izao tontolo izao Madagasikara. Mampalahelo no miteny andrany, avaky fo no miteny andrany, ary ny loza dia izao raha ohatra hoe mahantra ka hoe hitanao mazava tsara ny lalana fa hoe indray fa mba hiakatra indray amin'izao fotoana izao rehefa mitazana ny ara-vodilanitra ianao izao manjavozavo maizina mihitsy azy eny amin'ny fara-vodilanitra tsy misy zavatra azo ampialaina kozy eo amin'izay ho avin'ny firenena. Efa tsy rary nintsony ny mikasika ny jiramasy ny famatsiana herinaratra ny isa-tokantrano amin'izao ho ihany ny filoha teo aloha Rajonary Mampianina nefa efa nanana ambimbava noho izy raha ny herinaratra novokarina teto Antananarivo tamin'ny taona 2024. Tsy te hametraka le fanontaniana fametraka le olona fa na izara amin'izao fotoan'izao dia miaina an'ilay izy dia ozy hoe tsy maintsy apetraka any le fanontaniana hoe aiza le jirama amin'izao fotoan'izao hoe aiza le jiro amin'izao fotoan'izao hoe tamin'ny 2024 fito amby 2024 efa nananambo ny isika teto Antananarivo zany tena lazaiko raha zaiko amin'ny feo avo nanana ambony teto Antananarivo tamin'izany fotoan'izany zao delestage efa ataon'ny olona hira efa tsy haiko be dia be ny rehefa hira iraiko mahakasika an'izany hoe delestage zany amin'izao fotoan'izao. Nanamafy ny tokony ametrahana ny tany-tandalana sy ny fanjakana tsara tatana eto amin'ny firenena moa ny filoha teo aloha Rajonary Mampianina. Rosy tia Katsahipodiko io no namehizany asevekana Antananarivo Odao Maria Arsène nandingana vitany sy ny lalana mbola izoran'ny Eglise Katolika sy ny FFKM tamin'ny lahateny nataony nandritra ny lamesa fanaovam-beloma azy teny Somandrakizay omaly 17 taona nitondrana ny diocèse n'Antananarivo moa ny arcevêque Odao Maria Arsène Razanakolona ary zao nametra-pelana teo amin'ny 17 taonany izao ny antso ny filoham-piangonana eo anivon'ny FFKM anoho ny zavatra efa natomboka ihany koa moa ny Monseigneur Odao Maria Arsène Razanakolona tokony ianaran-drenjatov. Ny 12 febroary 2024 no nandray ny asany tamin'ny maha-arcevêque n'Antananarivo azy ny Monseigneur Odao Maria Arsène Razanakolona nandritra ny 17 taona mahery araka izany no nisahanana ny andraikitrio hatramin'ny nanendren'ny Papa François ny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson ho arcevêque n'Antananarivo ny 13 lasa teo.
tsy nanana eritreritra ny tondra teto Antananarivo ny Monseigneur Odon Maria Arsène Razanakolona raha ny nambarany nandritra ny lamesa fanaovam-belomasy teny izo mandrakizay ho Malalahady 9 Jolay. Ny sahana ny diocèse n'Ambanja mantsy izy talohana nindrina ho archevêque n'Antananarivo azy. Ary rehefa tonga daty Antananarivo tsy mba nieritreritra hoe hiverina hiasa eto fa dia ny fanapoizana dia hoe mopera diocésaine andro fianaratsoa dia any gaga rehefa narehefa any amin'ny tany tsy fantatro zany tsy mahalala fa Andriamanitra ny mahalala dia narehefa ny tany Ambanja zao aho avy any aho no lazany nosy apostolika ianao ane vao tendry taoko hoe tao amin'ny teny frantsay moa ny tenenako azy sans blague dia marina ve. Ny kardinaly Armand Gaëtan Razafindratandra mono nodimbiasa ny Monseigneur Odon Maria Arsène Razanakolona teto Antananarivo. Natahotra andimy ray aman-dreny lehibe sy ny zavatra rehetra nataony ity archevêque n'Antananarivo ity tamin'ny fotoana nandraisan'ny andraikiny raha ny nambarany. Raha tonga teto somary natahotra mihitsy aho. Andimy ray aman-dreny lehibe ny kardinaly ary mahita ny zavatra rehetra nataony eo vao ny varahontana koa misaotra anareo fa zava-dehibe iny nanolotra ny zavatra ny lalana izoratsika niarany zotra tokoa itsika tamin'izay totosa ny fanohizana ny eraka ny arahantsika nanao ary hotohizanareo miaraka amin'ny eveka vaovao matoky aho fa efa mandeha tsara izy ty roso ty ka saipodikoa dia mirary anareo ary atosa tsara hatramin'ny farany an'izay ezaka ny rahantsika nanao zay. Nitodika manokana tamin'ireo solotenan'ny FFKM izay niara-ny asa tamin'ny nandritra ny 17 taona mahery izay ihany koa ny archevêque Odon Razanakolona ary nanamafy ny hanatsarana ny anjara andraikitry ny FFKM amin'ny fampiraisana ny vahoaka malagasy. Amin'reto havana FFKM misaotra azy ireo tonga ary hoe ahoana ny anao tena nitabataba tamiko kely izy fa tsy moa tsy mahasamy tabataba firy loatra zany milaza ho mitabataba fa tsy nitabataba reo fa dia misaotra be dehibe anareo olo-piangonana reo saika mitondra fiangonana andro alahady androany nafoiny ny tany am-piangonana tonga eto izy miaraka amintsika miara-mivavaka amintsika misaotra dia misaotra anareo ary ataoko tsara ho tohizatsika somary malaindain'izay tsika indraindray amin'ny FFKM roso io fa tsy miverina intsony tsy miverina dalana io zavatra io ary zay no mba antenaiko ho tohizana zay zavatra efa mba natomboka ary hatsarao zay tokony mbola hatsaraina tsisy zavatra lavorany. Nanamafy izany ny filohan'ny FLM ny pastora dokotera Rakotozav Denis izay nanamarika fa isan'ny tondra vahaolana teo amin'ny sehatra maro samihafa ho an'ny vahoaka malagasy ny archevêque. Misaotan'Andriamanitra ny fotoana izay niarahana taminao mitondranao ny hari-pahasoavana rehetra na ny fampianarana na ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitompivavahana amin'ny alalan'ny faneraserana amin'ny zanaky ny fiangonana rehetra teto Madagasikara mitondranao ihany koa vahaolana teo amin'ny sehatra maro samihafa ka nisahan'ny vahoaka malagasy izany hari-pahasoavana no mety ataonao izany. Na dia misotronona izay ianao dia ho anirany Manjakariva ary na dia misotronona izay ianao dia tsy adinao ny FFKM na dia misotronona izay ianao dia tsy adinao ny vahoaka malagasy marasoa Voalaza mofa noho ny taonany no antony mahatonga ny Monseigneur Odon Maria Arsène Razanakolona nametra-pialana amin'ny maha archevêque n'Antananarivo azy. Teraka tao fianaratsoa 4 Mey 1970 moa ny Monseigneur Odon Maria Arsène Razanakolona ka 7 taona izy izao niala tsy ho archevêque n'Antananarivo izao intsony. Mbola notendreny papa ho administrateur apostolique eto amin'ny archidiocèse n'Antananarivo kosa izy mandra-pahatonga ny fotoana ametrahana ny archevêque vaovao izay andimby azy.
Ny fanadidina nataony lehibe ny fampanoavana azy ny 7 Jolay 2024 tao anatin'ny raharaha Apollo 21 no isan'ny nanamarika ny 70 taona na arsevekana Antananarivo ny Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona. Voalaza fa isan'ny olona akaiky ny Paul Rafanoarana Mansy ny arsevekana Antananarivo nandritra ny reniraharaha mafana fikasana amono ny filoham-pirenena Andrajoelina ireny. Nijanona teo amin'ny fakanambavany any nefa ny famitorana natao tamin'ny Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona fa tsy isandreo natsona teny amin'ny fitsarana ity arsevekana Antananarivo ity. Ny akatsihatra nanameloka ny nantsony izy ireo fa fanososiana ny arsevekana Antananarivo moa ireo mpino katolika tamin'ny fotoana nanovana fanadidina azy tao anatin'ny raharaha Apollo 21. Arahantsika ny tsainy raharaha izay nahavoatonotona ny anarany arsevekana Antananarivo Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona. Ny gazety Free News izay any ministry ny serasera Lalatina Rakotondrazafy no namoaka ny maraina ny 7 Jolay 2024 fa tsy maintsy ho atao fanadidina amin'ny raharaha fikasana amono ny filoham-pirenena ny arsevekana Antananarivo Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona. Navoaka an'ity gazety ity teo amin'ny pejy voalohany mihitsy tamin'izay ny sarin'ny Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona ka nahatona tanteraka n'ireo mpino katolika. Fa nososiana ny fiangonana katolika ireny zavanitranga ireny ho ny mpanao politika Antel Maramparana tamin'izay izay ministra ny tontolo iainana teo aloha sady solombavam-bahoaka teo aloha. Voahososo tanteraka ny ray aman-dreny lehibe amin'ny fampiasana ny anarana amin'ny gazety miseho isan'andro izay any mpitondra ao amin'ny gouvernement tamin'izao fotoana izao. Mampatsiahy ahy ny tantara tamin'ny 2009 izay nanososena ny ray aman-dreny tao amin'ny fiangonana FJKM izao zavatra izao. Ankehitriny koa dia ray aman-dreny amin'ny fiangonana katolika no hosihosena ka manoloana an'izany amin'ny mpino katolika. Ny tenanay dia tsy hainay ny tsy hiteny anameloko tanteraka an'izao fanososena ny ray aman-dreny izao. Raha ny vaovao nivoaka tamin'ny andro ny 7 Jolay 2024 dia teny amin'ny tranony eveka teny Andohalo no nanovana fanadidina ny arsevekana Antananarivo ka olona efatra avy amin'ny fitsarana notariany lehibe ny fampanoavana ambony sy nahitana OPJ telo no tonga teny Andohalo tamin'ny andro alakamisy io tamin'ny 7 maraina. Nametra-panontaniana amin'ny nahafahan'ny gazety Miaradia amin'ny fitondrana namoaka ny vaovao io mialohany nanovana fanadidina ny arsevekana Antananarivo ny filohany antoko vitantsika io Patrick Raharmanana tamin'izay. Raha tsy diso Free gazety Free no namoaka an'le hoe tafiditra ao anatin'ity zavatra ity ve ny eveka azadino amin'ny 12 alina mitapitra ny bouclage-ny journal. Amin'ny 2 maraina rahabe indrindra nefa tatia efa atoandro izy vao nandeha tany ny Monseigneur Odon zareo. Zany hoe any amin'ny 12 alina zany zareo efa mahafantatra tsika samy mpanao gazety. Ho an'ny Patrick Raharmanana tamin'izay dia tokony fampiresaka mivantana tamin'ny Monseigneur Odon Razanakolona ny filoham-pirenena mialohany nandefasany ny lehibe ny fampanoavana nanao famitorana an'ity arsevekana Antananarivo ity. Tsy noko loatra ny hoe Monseigneur Odon na dia misy tantara marobe ary hoe 2009 tsy noko loatra hoe Monseigneur Odon hiditra amin'izany dingana afamonon'olona zany. Tsy hoe ferovako azy satria eveka eto Antananarivo izy tsy izay loatra fa manana fomba hafa izy raha ohatra te handrodana n'ity fanjakana ity. Taoko mahitsy be le resaka. Raha mitory-teniny ao am-piangonana fotsiny izy afaka milaza izy hoe ianao Andriamatoa filoha Rajoelina izay katolika nefa eto amin'ity tany sy ny firenena ity mbola feno ny kolokolo izay ataonareo rehetrarehetra ao dia efa mirodana ange izy. Satria ny katolika azadiny betsaka ihany no mifidy raha tena katolika marina ny filoham-pirenena hoe za kosa nataon'ny Monseigneur Odon ohatro raha ny élément d'information etonka dia tsy natao hoahoahoa be eraky ny tanety zany ny zavatra iny fa matoa izy zany mipotra ohatran'iny dia misy fisarahana
tao anatin'ity raharaty raha tsy ivina raha vovosambotra noho ny voalaza fa fikasana moa ny filohampirenena Andry Rajoelina na ny raharaha Pôlo 21 i Paul Mayora fanoarana ny 20 Jolay 2024 dia namoaka fanambarana avy hatrany ny RCV Antananarivo Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona ny alakamisy 20 Jolay 2024 voaresaka hatrany mantsy ny mahaolona akaiky ny Monseigneur Odon Razanakolona any Paul Rafanoarana ny ekara fa indrindra ny archidiocèse n'Antananarivo dia mampahafantatra fa manana ny fandaminana manokana zay voafehin'ny droit canon zay lalàna manokany fiangonana katolika ary ampiarina araka ny voalazan'ny satan'ny fiangonana katolika eto amin'ny archidiocèse n'Antananarivo. Araka izany raha misy olona te hiteny na hanao zavatra amin'ny anarany dia tsy maintsy manaraka zay voalazan'ireo fisipim-pandaminana ireo. Noho izany dia tsy tompon'andraikitra amin'izay olona mety mampiasa ny anarany ka tsy nahazo alalana manokana hanao izany. Natao teto Antananarivo ny 20 Jolay 2024. Isan'ny nanamafy Mopera Prosper Ratovy Mananarivo tamin'izany fotoana izany fa tsy afaka anakana izay olona mifandray aminy RCV Antananarivo. Eo amin'ny lafiny politika eto amin'ny firenena moa Mandrakariva manana ny toerany foana ny fiangonana katolika ka dia ohatrany hoe nafisadantsy izay anjara toerany fiangonana izay indrindra moa eto Antananarivo any Monseigneur ka ny ataoko hoe ny fitsarana ny tena mamaritra ny zava-misy teo anatiny fa ataoko hoe Monseigneur amin'ny adidiny amin'ny mitondra vahoaka dia tsy afaka hanavaka izy hoe iza ny fandray aminy na iza ny tsy fandray aminy ao anatiny iny. Tsy isan'ireo nantsona manoloana amin'ny fitsarana mihitsy moa ny Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona nandritra ny 10 andro nanovana ny fotoam-pitsarana ny raharaha Apollo 21 nanomboka ny 9 Desambra hatramin'ny 14 Desambra 2024. Ivadika eo amin'ny lafim-baovao ny toe-karena kosa indray isika nakatina tanteraka nanomboka ny sabotsy 20 Jolay teo ny masivony banque BGFI Bank miisa 10 manerana ny Madagasikara araka ny fahampahafantarana nataony ity banky ity nanomboka ny herinandro lasa teo hatramin'ny 20 Jolay izao no fepotona nomeny BGFI Bank ny mpanjifany hanovana fandaminana any amin'ireo masivony araka ny fahampahafantarana nataony ity banky ity hatrany. Raha tsy ivina tamin'ny volana Novambra 2024 no efa tsy nanaiky nandray ny taratasym-bola avy amin'ity banky BGFI ity intsony ireo banky tsotra hafa teto Madagasikara. Ilaza moa i Hugues Johnson mpahay toe-karena fa efa nampoziny izao zava-misy izao satria ny tontolo ny fandraharana eto Madagasikara mihitsy no tsy azona tombony noho ny olana samihafa. Nanao an'izay fanadidina izay tojorabe fatra sy anjarako tondray. Ny herinandro lasa teo no nandefa fampahafantarana ny mpanjifa ny banky BGFI Bank fa anakatona tanteraka ny masoivony rehetra miisa 10 eto Madagasikara rehefa niasa nandritra ny 17 taona teto Madagasikara ka atomboka ny sabotsy 20 Jolay fanakatonan'io hatramin'ny 12 Jolay 2024 avy izao. Voalazan'io fampahafantarana navoaka ny BGFI Bank io fa noho ny fandaminana iraisam-pirenena eo anivon'ny vondrona sy ny fametrahana stratejia mahomby eo aminy no antony izao fanakatonana izao. Efa mikatona tsy misy mandeha nanomboka ny 20 Jolay lasa teo ihany koa ny gaby an'ity banky ity araka io fampahafantarana io. Voalaza noho izany fa any amin'ireo masoivo mbola misokatra hatramin'ny 12 Jolay araka ny fandaminana napetraka no ahafahan'ireo mpanjifa mikirakira sy manao fandaminana ny kontiny ho ihany ny BGFI Bank. Ny tompon'andraikitra ireo anivon'ny masoivo iray mbola misokatra eto andrenivohitra moa no nanamafy androany fa efa ao anatin'ny fandaminana farany amin'ireo fikirakirana ilain'ny mpanjifa ny BGFI Bank amin'izao fotoana izao. Nambarany mpahay toe-karena Hugues Johnson fa disokajy mihitsy ny BGFI Bank matoa tonga amin'izao fanakatonana tanteraka ny masoivony eto Madagasikara izao. Ny fijery zany dia izao hoe disokajy zareo tamin'ny idirany teto Madagasikara. Ny eritreritra izy azo client be dia be fa tsy nahazo izy dia avy eo koa moa ny toe-karena malagasy zany nitotona tamin'ny tany dia tsy mahagahagara baky le banky io zany. Tokony nanao fanadihadiana lalina ny banky BGFI mialohan'ny tena nipetrahany teto Madagasikara hoy ity mpahay toe-karena ity
tsy mahay mijery lavitra mantsy ny BGF bank raha nambarany ity pahay toe-karena ity. Le izy aloha zany rehefa manao anamkarana na investissement ohatran'ireny dia tena hoe manao zavaravina tena lalina zany amin'le toe-tsain'le olona ao sy ny toe-drara mety ho fivoaran'le toe-drara. Tamin'ny fotoana nidirany teto angamba mety hoe le kady zany miteny hoe kely ny risque fa rehefa tena tonga teto izy dia nahita fa tsy naharaka le zavatra nitedaviny le zavatra teto. Faharoa amin'izany malagasy ngefa tafiditra ao anatin'ny banky BNI sy karazany rehetrarehetra ao izay lolaoviny vazaha dia izay mety mahatonga an'le izy hoe banky afrikana zany tsy tafavoaka teto. Ny toe-karena sy ny tontolo ny fandraharana eto Madagasikara raha teo efa tsy milamina ka mahatonga afa-tsy antoka ho an'ireo orinasa hoy Hugues Johnson. Ny toe-karena malagasy mihitsy tsy milamina ny tena marina ary tsy manana fototra mazava hipetrahany le izy dia tsy mahagaga zany raha tsy mety le izy. Ny politika ny vola eto Madagasikara tsy tsara koa, tsy ahafahan'ny banky mampindrana amin'ny volan'ny olona izay tena tokony andeha handraraha ary mety teo no mety nahadiso kajy le banky ny Gabon io. Tokony hoe tena mitady an'le olona izay tena mitady an'io vola io satria be dia be nge ny olona izay tena mitady vola tany amin'ny banky dia ireo olona ireo zany afaka tena nampandroso tsara ny raharaha mety ho zany taolitaoly le izy. Teo koa moa ny resaka délestage ny be dia be nge ny orinasa potika mihitsy tamin'ny délestage io dia no zany zany rehetrarehetra zany mifangaro ao anatin'le toe-drara taolitaoly. Mety mbola isy aza hoy ity pahay toe-karena ity ny orinasa iraisam-pirenena mety ho tratra ny fanakatonana io. Ka mety ho tratra taolitaoly tsisy anan'io fa mahatonga ireo le orinasa amin'izao fotoana izao velona ireo misy ohatra zany ireo le mivarotra solika sy ny karazany amin'ny jirama ireo nge velona satria be dia be ny tombony azon'ireo. Fa raha ohatra hoe orinasa kely ny tombony midaboka tao leto Madagasikara ary tsy ela velona eto. Raha tsy hevina dia nanomboka tsy nentina indray ny taratasym-bola sy ny vola avy amin'ny BGF Bank Madagasikara intsony ireo banky misy eto Madagasikara tahaka ny BMOI nanomboka ny 12 Novambra 2024 noho ny olana sedrainy ity banky ity. Efa nisy ny firosona tamin'ny fandrafetana drafim-panarenana maika na ny plan de redressement d'urgence ho an'ny BGF Bank Madagasikara izay nataon'ny commission de supervision bancaire et financière na ny CSBF noho ny olana ara-bola sedrainy ity banky ity kanefa tsy mbola tafavoaka io drafim-panarenana io hatreto. La fomba vao ny fampianarana kosa indray fari-padidim-pampianarana misa 720 hatreto no efa namoaka ny valim-panadinana BEPC raha ny hita ao anatin'ny tranokala-mpifandraisan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Saika nahenika hatramin'ny 900 ny tahapahafahana ho an'ny fari-padidim-pampianarana. Ny alatsinainy 3 Jolay ka hatramin'ny alakamisy 9 Jolay lasa teo moa no notanterahana manerana nosy ny fanadinana BEPC. Nomena raha vao arivony sy tokony hiainatra Andrenjatovo. Nanomboka nivoaka ny farany herinandro lasa teo ny voka-panadinana BEPC ho an'ireo fari-padidim-pampianarana ivelany Antananarivo. Ho an'ny fari-padidim-pampianarana Andramasina 725 isanjato ny tahapahafahana. Ho an'ny fari-padidim-pampianarana Anjozobe tafika hatrany amin'ny 170 isanjato ny tahapahafahana araka ny fanazavana voaray avy amin'ny lehibe ny fari-padidim-pampianarana ao an-toerana. Misa 74 izy ireo mpiadina voasoratra anarana hiatrika ny fanadinana ary 87 ireo afaka fanadinana. Misa 530 kosa ireo tsy niatrika ny fanadinana ho hiatrany ny nambarany. Ho an'ny fari-padidim-pampianarana ao Manjakandriana indray misa 333 ireo mpiadina voasoratra anarana amin'ny fanadinana. 423 ireo niatrika ny fanadinana izay nataony fahatelo ka hatramin'ny fahaenina ny volana Jolay lasa teo. Misa 472 ireo mpiadina afaka ny fanadinana araka ny fanazavana voaray izany hoe 12 isanjato ny tahapahafahana. Raha ho an'ny fari-padidim-pampianarana ao Ambohidratrimo misa 720 ireo mpiadina voasoratra anarana araka ny antontanisa nomeny lehibe fari-padidim-pampianarana. Nahitana fiainana 2 isanjato kosa ny voka-panadinana tao amin'ny Cisco. 50 isanjato mantsy ny tahapahafahana tamin'ity taona ity raha toka 80 isanjato izany tamin'ny taondas araka ny fanazavana voaray.
Isan'ny efa namoaka ny voka-panadinana ihany koa ny fari-padidim-pampianarana ao Sainte Marie ka 220 faingo 420 isanjato ny tahapahafahana. Tafakatratra ny 570 faingo 720 isanjato ny vokatra ho an'ny Midongy, 270 faingo 1 isanjato ho an'ny Soalala ary 470 faingo 720 isanjato ho an'ny Diego. 10 faingo 720 isanjato ny tahapahafahana ho an'ny Ambatondrazaka ary 9 faingo 320 isanjato ho an'ny Benenitra. Latsaky ny 50 isanjato kosa ny Antsisco Ikalamavony izay nahatratra 820 faingo 220 isanjato. Raha ho an'ny Antananarivo renivohitra efa nanambara ny lehibe ny fari-padidim-pampianarana fa ezahana voaka afaka herinandro ny voka-panadinana. Fa mila manana volatra any amin'ny iray tapitrisa ariary farafahakely ny marary na ny olona manana marary anao fitarafana na scanner miakatra eto Antananarivo raha ny fijoroana vavolombelona nataona olona manana marary ny mamadana iray tany Tomasina androany mangany fotsiny nefa ny aratsy ny lalana sy ny sarandalana ka maro ireo marary mamony ainy noho ny tsy fananana vola raha nambara ireo marary ihany. Efa nanomboka ny taona 2024 mantsy no simba ny fitaova pitarafana amin'ny hôpitaly Manarapenitra CHU Analakninina Tomasina raha nambaran'izy ireo ka voatery tsy maintsy miakatra eto Antananarivo ny marary. Lanto malala Sondrany Irina Real TV Tomasina. Telo taona izao no tsy nisy fitaovana hitarafana na scanner intsony tao amin'ny hôpitaly Manarapenitra ao Toamasina raha nambaran'ireo olona manana marary sy ireo marary any an-toerana. Mitetina 500 euro ka hatramin'ny 200 euro ny fandefasana marary any Antananarivo raha toa ka mandeha fiaramanidina, raha toa ka ray hetsy sy ray tapitrisa ariary ka hatramin'ny 4 tapitrisa ariary ny sara mitondra marary raha ireny fiara mpitondra marary ireny raha ny angomavao ihany. Mamony ainy ny marary efa tojo fahasahiranana raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ity olona efa narary tsy maintsy nanao fitarafana ity. Volana Jona 2020 zany no nisy problème tany amin'ny lamosina kotana dia rehefa nandeha docteur moa zany dia nanao consultation dia hoe mila scanner dia nefa tamin'izay fotoana izay tsy nandeha scanner teto Tamatavy dia voatery nandeha niakatra tany Antananarivo. Ry iarana malala koa zao ny ambulance tondra marary avy aty Tamatavy mandeha any Antananarivo tena efa vola goavambe nefa ny mbola tsy eo le vola anaovana scanner. Zavatra tena mampalahelo iarahantsika malala zao ny RN2 potika tanteraka ny RN2 nefa misy vahoaka marary andeha akatra any Antananarivo tsy maintsy mila ambulance. Misy olona mbola hoe tsy tokony ho faty zany fa tratran'le fahasahiranana ny vidim-panafody mbola tsy agnatiny. Tokony manana ray tapitrisa ariary farafakely indreo manana marary vao afaka mandeha any Antananarivo manantanteraka ny fitarafana hoy ny fijoroana vavolombelona nataon'ity vehivavy iray izay manana fianakaviana tratry ny homamiadana ity. Manana fianakaviana voan'ny cancer zay tamin'ny début 2021 fantatra fa meno fitsabony dia tsy maintsy manao scanner zay dia le scanner nefa tsisy eto Tamatavy tsy maintsy mandeha Antananarivo à chaque fois mila scanner docteur tous les 3 mois zay taorinan'izay tsy maintsy miakatra Antananarivo manao scanner hijerena hoe aiza ho aiza nisy le retina amin'izao. Dia eritrereto amin'izany fijaliana ny firetsy andaniny ny lalana ratsy ny scanner koa tsy raha bojy fa tsy maintsy manala vola donc zany farafahakeliny ianao manana 1 million d'ariary anaty pozy fa afaka mandeha Antananarivo manao scanner. Le olo koa amin'ny tsy afaka alefanao rery fa tsy maintsy misy namana. Manao antso avy amin'ny fanjakany ijery izao olona ny Toamasina izao moa ny mponina any an-toerana. Tena mba mangataka re tompoko ho an'ny ministra ny fahasalamana mihitsy ny tena tiako tsindrina eto omeo scanner zay eto Tamatavy mendrika ny vahoaka ny Tamatavy no hanana scanner ary maro ny aretina mifamezivezy angamba amin'izao iarahantsika malala dia tena mba mangataka mavesatra azo atao zanakala hafa i Tamatavy satria dia fantatsika tsara fa Tamatavy dia anisany mampandroso ny Madagasikara avokaavoka ny Madagasikara nefa dia mijaly zay vahoaka ty iarahantsika malala angamba fa tamin'ny herinandro iny dia nisy tovavy accidenté raha tsy manana moyen zany ireo fianakaviana dia maty foana ny marary. Raha tsy ahivina ny atomboka tamin'ny fahamaizan'ny onduleur ny taona 2024 no ny antony tsy fantatra ny fahasimban'ny fitarafana tao amin'ity hôpitaly Manarapenitra CHU Analakninina ao Toamasina ity. Nisy ny fanamboarana nataony fiandohany ity taona 2024 ity kanefa volana vitsivitsy taoriny izay ihany koa dia nitsefitra indray ka tsy mandeha intsony hatramin'izao.
fa nanatanteraka ny fampisehoan'ny farany tao Suède Stockholm ny sabotsy 20 jolay lasa teo ilay mpanjakany pop britannika Elton John rehefa nisehatra teo amin'ity tontolo ny ara-zava-kanto ity nanomboka tamin'ny taona 2020 sy 2007 noho ny tsy fahasalamana no nanapahany-hevitra ny anatsahatra ny fampisehoana manomboka izao raha ny vaovao avy any ivelany lantanteraka moa ny tapakila tamin'ny fotoana izay nanantanterahany tikitany pop britannika ity ny fampisehoana farany ny sabotsy lasa teo io izy izay nampianto ny fampisehoana noho ny Covid-19 sy ny fandidiana lamosina natao tamin'ny 5 taona lasa izay. Akanjo misy rambondrambony marevaka, solomaso midorehitra loko, ny piano io no tena afantarana ny tikitany pop britannika Elton John ity teo amin'ny sehatry ny zava-kanto. Isan'ny nampiavaka azy io fomba fiakanjony io. Tratry ny aretina pneumonia atypikaly Elton John ka nanapa-kevitra ny anatsahatra ny fampisehoana raha ny vaovao sy ny fampahafantarana any ivelany. Orakoraka andranomaso no nasetry n'ireo mpakafy azy nandritra ny fisehoana farany nataony tao Stockholm ny sabotsy 20 jolay lasa teo. Tsy nanadiny nisaotra ireo mpakafy izy nandritra io fampisehoana farany io ary nisaotra ihany koa ireo mpiara-miasa aminy. Ireto farany izay misy efa niaraka taminy nandritra ny 70 taona. Lantanteraka ny tapakila tamin'ny fotoana io na dia efa tsy afaka nisehatra tao anatin'ny tontolo ara-zava-kanto nandritra ny 5 taona azy ity mpanjaka ny pop britannika ity noho ny Covid-19 sy ny aretin'ny lamosina izay nahazo azy ny taona 2020. Mpakafy 4 tapitrisa no efa natrehiny nandritra ny fitetezam-patra nataony tao anatin'izay 70 taona ny irany izay. Efa nilalao sarimihetsika ihany koa moa i Elton John. Isan'ny tena nahafantarana azy moa ny raha mitondra ny lohateny Sacrifice, Nikita Can You Feel the Love Tonight izay irany horonan-tsarimihetsika Le Roi Lion. Isan'ny mpihira akaiky ny mpanjaka Angleterre moa i Elton John ary teo foana nandritra ny lalona mpianakaviana rehetra. Can you hear us from Gothenburg? Here we are in Gothenburg with everybody here. Wave and hello. Hiditra amin'ny besidoko kosary isika. Ho an'ity alina ity dia iompanany amin'ny fiompiana isika ialdiny moa zany efa tsy izivina amintsika miaraba ny aldiny indray. Ia, faly miaraba anao Nancy dia miaraba antsika rehetrarehetra mpanaraka ny fampalalam-baovao amin'ity andro hariva ity. Rehefa tonga eto moa ialdiny dia efa tsy izivina amintsika araka izay nambarako izay manao anarany programa manaraka ho any eto Antananarivo sy ny any amin'ny faritra hafa. Ia, efa 2 volana mahery zay tsy nanao an'ilay fampiofanana izahay fa tao moa ny atrika ny fety sy ny fampiakarana vola eny atsaha ny akamaroan'ny maro amin'izao fotoana izao efa vita izay zavatra izay dia lasa indray tsika ao anatin'ny fampiofanana momba ny fiompiana izay atao amin'ny larobia. Zany hoe raha afaka ampitso zany amin'ny larobia izao tsika dia miofana momba ny akoho gasy sy ny poulet de chair dia amin'ny lakamisy izao indray tsika ny fiompiana kisoa mampiteraka sy ny manatavy ny zoma izao indray ny akoho manatody lava ny foie gras ny trondro ary ny sabotsy izao dia ny mifavy-peronono dia ny bitro ary ny tantely izay ny ato Antananarivo ny toerana nanaovantsika azy dia ao amin'ny kafetariany Eska Antanimena ao nanaovantsika azy amin'izay fotoana izay tsy misy ny fisoratana anarana mialoha fa tonga fotsiny ianao alohany amin'ny valora sasany maraina dia efa voaray avy hatrany ianao 5:03 ariary sara-piofanana ho an'ny isan'andro na ataontsika hoe 2 na 3 ny filière zay ataontsika dia 5:03 ariary foana le izy dia omena boky ianao momba an'ireo filière 2 na 3 ireo na ray dia omena boky ianao momba an'ireo dia hoetira afaka hoentinao modiny boky iny zay le ato Antananarivo zao fa ny ankoatran'izay ny faritra Ambatondrazaka sy Amparafaravola zany dia ny Tamatavy koa zany efa tsy ho ela ho antsika ny Tomasina any ny Ambatondrazaka zao ny 20 ny volana ny trondro sy ny akoho gasy ny Ambatondrazaka ihany ny 20 ny volana dia ny fiompiana kisoa mampiteraka sy ny manatavy ny toerana nanaovantsika azy dia ao amin'ny Ekara Victoire Rasoamanarivo zay zany ny ho antsika ao Ambatondrazaka ao fa ny Amparafaravola dia mitovy an'izay ihany ny daty 28 sy 29 ho avy izao izany dia ny ao ny Tamatavy moa zany hoentsika miandalana eny ihany. Izaho moa ialdiny iny tena ataoko hoe olona tilianareo amin'izay hoe manome fampiofanana izay dia ina ihany koa mety hoe voka-dratsiny raha ohatra ka hoe tsy manaraka fampiofanana tahaka izany ny mpiompy anankiray. Ny akabeazan'ny olona
dia mieritreritra hoe ho an'ny olona efa manan-katao zany, ho an'ny olona tsy manan-katao koa zany, ho an'ny olona tsisy atao zany, na ho an'ny olona mieritreritra n'izay foana ny olona, nefa ny olona rehetrarehetra tsy misy akanavaka mihitsy ny tena asaina anao an'le fiofanana izay atao ity. Satria zao ny antony, voalohany indrindra zany aloha dia fidiram-bola vaovao izy ho an'ny tokantranonao, satria anao na miasa birao ianao na miasa inona ianao dia afaka manao ale fiofanana ianao dia afaka manao le fiompiana foana. Na ankizy mbola mianatra ary hoe dia 12 taona 12 taona dia aleo izy anao an'le fiofanana, dia aleo izy satria zao ny andro vakansy dia manao an'izy izy dia avy eo zay vola azony eo mety ahafahany manohy hatrany ihany ny fianarana izay ataony eo zany. Ny akoatran'izay ihany koa dia zay moa manana hoe mieritreritra hoe olona ohatr'izao no tena cible anay, kanefa rehefa tena atao zany ny fandinihana sy ny rehetrarehetra dia tsy akanavaka ity na kely na lehibe na antitra na ny tanora izany. Dia ireo te hiofana rehetrarehetra tsy mila hoe za mahay teny malagasy, za mahay teny vahiny, za fa teny malagasy mazava tsara no anaovantsika azy na ny boky raha dia mena amin'ny teny malagasy le izy dia ho anao zay tia azo tombony zany amin'ny fiompiana izay ataonao dia tongava miofana ianao. Dia ny voka-dratsy moa zany dia raha ohatra sendra misy olana mitranga eo aminao dia tsy hitanao zay raisiny, fa raha ohatra ka nanaraka le fiofanana ianao dia na inona tena hoe olana mitranga eo aminao dia voafehanao daholo, na misy aretina miodiody ary any ambadika any dia nenao tsy tratran'io aretina io zany, dia tsy very fotsiny zany ny volanao, tsy fotoana very fotsiny ny fanaovana an'ilay fiompiana amin'izay fotoana izay. Mety manahoana indray aldininy ataoko hoe endrim-pampianarana ny fomba fanomezanareo an'le fiofanana mihitsy, mety hoe tsy omenao daholo ny taktika rehetra na ny paikady rehetra fa ahafahan'ny olona mijery ihany koa hoe mora sa sarotra no mandray azy. Ny zavatra rehetra zay atao dia mora avokoa satria zavatra hitanao eny an-tsena na ny fitaovana ampiasaina ary dia misy hoe mavidy fatapera ianao dia ny fatapera iny atao famanana le izy. Ny akoatran'izay koa misy an'le hoe sady vidy fatapera ianao dia misy an'le koveta be inox ohatra zao reny dia apetraka ao hoe le fatapera dia saromanao an'le koveta be inox dia miparitaka manodidina amin'izay le hafanana. Ohatran'izany zao satonana zavatra izay omenao dia dikan'izay zavatra hoe mba zay ny tsotra tena hoe farany anisan'ny tsotra dia omena ianao reo avokoa, na ny fanamboarana ny sakafo zany, na ny fanamboarana ny tranony zany, na ny refin'ny tranony io zany, na ny fara-pahasalamany rehetrarehetra io dia omena antsika rehetrarehetra io zany dia manomboka hatramin'ny voalohany indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia omena antsika avokoa. Misy masy mieritreritra nareo hoe dia aldin'io tena rovinareo mba tonga aty aminay dia mijery ny zavatra ataonay ato dia rehefa miofa nareo tsy mila makany zay le izy, tsy mila makany akory afa nareo dia efa mahita an'le izy hoe eto zany zavatra tiany zalaty eny na eto ohatran'izay io. Etsika mamaraparana azy ary aldini ny ataoko hoe ny vokatra aorian'izay ary etsika mitinana azy ihany koa manao ahoana ny programa manaraka zay efa natsidika teo ihany moa zany fa mety misy zay vao mijery atsika amin'izao fotoana zany. Ny vokatra mety ho azitsika dia ataontsika hoe avo folo eny akory ary amin'ny zavatra efa fataontsika hatramin'izay satria raha niopy akoho gasy tsika hatramin'izay ny ao anatin'ny heritaona dia mety ho 10 fotsiny, fa rehefa manao an'ity ianao mety ho 100 le izy avy eo ny fiompiana kisoa raha ray izy ao anatin'ny heritaona izy mety ho tonga 520 na 420. Ny poule de chair moa dia 45 jours izy taloha ankehitriny izy efa 32 jours dia efa matavavoaka ianao. Ka raha liana amin'izay zavatra rehetrarehetra zay ianao dia ny fampiofanana zay ataontsika eto Antananarivo dia efa akaiky kely amin'ny larobia zao raha vakapito zany ny akoho gasy sy ny poulet de chair, ny lakamisy zao ny fiompiana kisoa mampiteraka somatavy ny zoma izao dia ny akoho manatody lava foie gras, ny trondro ary ny sabotsy zao dia ny ombivavy-beronono dia bitro dia ny tantely. Ireo zany ny fampiofanana zay ataontsika ao amin'ny kafetariany SK Antanimena dia tsy misy ny fisoratana anarana melofa tongavy ianao alohany amin'ny valora sasany maraina. Raha misy fanazavana fanampiny dia afaka miantso ny 038 50 740 06 na ny 033 50 740 06 ho antsika ny ambatona zakasa-paravara vola 28 sy 29 izao ny programme. Ankasitrah ny aldininy efa iny teto amin'ny fampahalalambava tamin'izao aly zao misotranao nandray dia misaotra antsika rehetrarehetra nahatra ny haino hatramin'ny farany dia samitain'Andriamanitra doly soavamandry tompoko. Tsy manapetra ny
fifankatiavana fandefasam-bola avy any an-dafy makaty Madagasikara amin'ny alalan'ny Western Union, TapTap Send, Ria, Orange Money Europe, Orange Money, miena ny sakana, azo antoka kokoa. Enoko midira ambiance tafa be miaraka bonus tafa be Orange. Mividiana puce Orange dia mahazo bonus bobaka be. Misy bonus antsy 20 minitra, SMS 20 sy internet 200 méga isam-bolana. Tonga dia kadoa, tonga vaingana eny amin'ny tranombarotra Orange akaiky ny toa. Miara taf Orange. Ambany fitarihan'ny ministra mponiny Soafira Prinsia tanterana amin'ny faha-raika amby folo ny volana Jolay ao Ambohidratrimo ny andro maneran-tany ho an'ny mponiny. Fanalalana amin'ny fahefana ny miralentan'ny lasan'ny vavy hoenona ny hevitry ny vehivavy sy ny ankizivavy anjakany fahalalana maneran-tany. Hetsika maro no tanterana amin'izany. Fanentanana ny ankizy eo amin'ny tranopokon'olona, carnaval miainga eo amin'ny station Shell, fizarana kilalao ho an'ny ankizy arahana fiarahana misakafo, ny tolakandro kosa arahana amin'ny fety miaraka amin'ny legs dirigoti tongava maro. Dia izany koa tonga lasy tompom-pivavy no entiko manakatona ny fampahalala mivoaka amin'izao alina izao ankasitrahako feno ianao tsy nisaraka taminay hatra amin'ny farany mametraka ny veloma mandrapi tafary ho amin'ny rahampiso atao anatin'ny fampahalala mavoatra any mandrapi tafary tonga lasy tompom-pivavy. Real News Natulchi. Sergi Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si. Tsy fao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao ny vao shampoing amin'ny endriny vaovao. Salut, vos shampoing. Ari. Vaovao be Vaoline poudre lavande sady manitra no mandratra tsara nefa tsy manimba tanana. Mbola io foana ilay Vaoline mahazatra antsika. Raha te handefa dokam-barotra ianao na maniry